Mbola eo amin'izay vaovao izay dia noho ny fahataran'ny famatsiana solika ny orinasa Jirama dia nisy ny fahatapahany jiro teto andrenivohitra araka ny fanazavana izay nety ny tompona ndraiky ny serasera avy eo anivon'ny orinasa Jirama. Nolaniny teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna haotra 7/5/2024 mifeny teti-bola mpanjakana 9/2024 vondrona parlementaire 10 eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia nampandany volavolan-dalàna io. Solombavambahoaka 7/20 nankatony volavolan-dalàna, iray tsy nilaza ny heviny ary ny iray no nitsipaka. Tany anatin'ny asambomera dia nafana ny adefitra betsaka niteboka mitakiny ny solombavambahoaka ovainy. Atao avoen'ny surabola ronjato tapitrisa nomena distrika Bepolony. Atao filohan'ny CLT ny solombavambahoaka. Ampidirina ny Francis Douanière amin'ny entana afarana amin'ny fatra sy ny commune ka atao amin'ny anara solombavambahoaka izay vao amin'ny localité. Iangaviana ny primature hanao réaménagement interne ny surabola hitsinjovana ireo zaza 8 jours après naissance. Chaque député bénéficie d'une exonération de toute taxe liée à l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion au moins une fois durant son mandat. Alala fanafarana mikasika ny filière tabac. Anisan'ny notakiny solombavambahoaka ihany koa ny fampiakarana ny teti-bola ampiasain'ny antenimieram-pirenena ary taorian'ny adefitra niaraka tamin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola dia nampiakarina 7 faingo 1,5 miliara ny teti-bola natokana ho an'ny antenimieram-pirenena raha toka 5 faingo 9 miliara ny vinavinaina tao anatin'ny teti-bola mpanjakana avy amin'ny gouvernemanta. Napina ray faingo 5,7 miliara natokana namboarana ny trano ipetrahan'ny solombavambahoaka ary ray faingo 700 miliara ho an'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nafana ny adefitra nandritra fandaniana ny teti-bola mpanjakana 9/2024. Naharitra adiny 5 fivoriana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Saingy notazomin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny endriny avy amin'ny gouvernemanta ny teti-bola mpanjakana 9/2024 ankoatra ny fampiakarana ny teti-bola ampiasain'ny antenimieram-pirenena. Mariana Fanzoma 20 Desambra ho avy izao no ifarana tanteraka ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena.